Vatsim-panahy etin'ny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanay masino, Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotranao feno zay Jesosy ny amin'ny fitantananao anay indray raha ny ampita niny aliny izay ka norovanao tamin'ny loza maro samihafa ary anisan'izany ny fahafatesana ary dia nomenao maraina vaovao indray. Maraina zay mazana ny honao aminay fa tianao izay ary zany fitiavanao sy fahasoavanao zany no nahatoy izao anay. Makasitraka feno tompo raha mbola afaka manantona anao indray ankehitriny, midera sy mame voninahitra anao ary mametraka anao amin'ny seza fiandriananao zay mendrika anao indrindra. Tonga ny fotoana izay tena maminao ihany Jesosy dia nitenenanao aminay, ametrahanao anay amin'ny lalana tokony izoranay amin'izao fanarahana anao zao. Ary dia mahatoky izay Jesosy fa tsy andao na hafoy anay ianao mandritra ny fotoana rehetra iresahanay aminao. Dia mba taio ary ny teny izay hafahafa Jesosy, taio ny teny izay ho zaraina amin'ireto vahoakanao amin'izao vato izao ary mangataka famindrapo sy famelan-keloka hatrany amin'izay rehetra vitanay tsirairay aby noho ny amin'ny voninahitsy ny anaranao. Dia mankasitraka feno Jesosy mankatela tompo malalo amin'ny anaranao feno ametrahana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Dia ampitovana mandrakariva rery havana ny fahasoavanao mba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray ary dia samy ho feno fitahinany isika rehetra izay miaina an'izao vatsy izao. Ny bokin'ny Romanina no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Romanina toko voalohany 2:20 sy 2:20. Romanina toko voalohany 2:20 sy 2:20. Rehefa hita dia andeha ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra ary izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga may izy na ny fony donto, nandoka tena hoendry izy ka tonga dala. Amen. Maro amintsika no sorena ary mihevitra fa ataon'ny olona tsinotsinona rehefa manome zavatra na fanampiana, nefa tsy mba misy fihetsika na dia kely akory aza atao ho fankasitrahana ho mariky ny fisaorana atsika. Ary dia misy mahavita amin'ny teny mihitsy fa tsy mahalala fomba na ratsy-taiza ny olona manao toy izany, hany ka tsy mahate hanome na hanao zavatra amin'ny intsony. Amin'ny ankapobeny moa dia toa efa tsy hita taratra loatra intsony ny fanehoana ny fahalalam-pomba amin'izao fotoana izao, ary toa tazana aza fa toa menatra raha maneho an'izany fahalalam-pomba izany, indrindra moa rehefa nahazoazo toerana ambonin'izay ilay olona. Ny tanora moa dia efa tsy lazaina intsony. Anisan'izany tsy fahalalam-pomba miseho eto sy eroa izany ny tsy fisaorana, ary tsy kely, tsy lehibe, fa maro no tsy mahalala misaotra intsony. Asa mihevitra ve izy ireny fa zo azy izay natao taminy na nomena azy. Ary dia tohiny isika rehetra raha isika no hiaran'izany. Raha ankizy aloha dia mbola lazaina foana hoe ahoana no fiteny raha misy manome, fa rehefa manomboka eo amin'ny adolantsainto ka mandrak'antitra dia tsy hita izay hanaovana azy fa dia ianao no sorena ary dia manontany tena sisa no azo atao. Saingy moa ve ny tsirairay avy amintsika tsy manadino mandrakariva ny misaotra an'ilay mpahary, ilay mpanome zavatra rehetra dia ilay Andriamanitra tiantsika. Ary izay no ampianarin'ny teniny androany ry havana fa anisan'ny zavatra tokony ataon'ny olona no hariany ny misaotra ilay mpahary, na ny fahasalamana io, na ny asa aman-draharaha, na ny fahazoam-velona, eny hatramin'ny rivotra fotsiny aza dia tsy zoantsika na ho mandeha ho azy fa tena zavatra mendrika ny isaorana an'ilay mpiahantsika izany. Fahasoavana lehibe
fitiavana tsy voafetra, fampitrapo tsy vidiana nge izany rehetra zany ry havany. Ary voalohany amin'ireny fanomezana nomen'Andriamanitra ireny a ny zanany lahtokana dia i Jesosy Kristy izay nirahany ho aty amintsika mpanota mba navitra antsika. Ary moa ve tsy antony lehibe tokony isaorantsika an'Andriamanitra mandrakariva izany ry havana? Moa ve zany tsy mba mendrika anaterana fankasitrahana an'Andriamanitra, fankasitrahana an' Jesosy Kristy, fisaorana ilay mpanjakantsika sy tombontsika? Fao iny voalazan'ny Paoly apôstôly amin'ny Koritiana voalohany 9:5-5 hoe isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona, noho ny fanomezana tsy takatry ny saina ary tsy tambo isaina. Ry havana, tsy fomba iray ihany no ampiasain'Andriamanitra mba hampandrenesa ny feony amin'ny olombelona. Ho an'ny sasany a dia amin'ny alalan'ny resaka ny fanaovana, na tamin'ny fotoam-pandevenana, na tamin'ny alalan'ny fampelezam-peo, na tamin'ny toriteny indray alady monja, mety tamin'ny alalan'ny vatsy tahaka an'izao ihany koa angamba. Fa na inona nefa fomba anaovan'Andriamanitra izany dia miteny Andriamanitra ka mila ianona. Ary dia miteny amintsika izy hoe na dia nahalala an'Andriamanitra azy isika dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ao an'Andriamanitra na nisaotra azy. Anio ary dia miteny amintsika amin'ny alalan'ity vatsy ity izy, ka hitenenany hoe tsarovy e, fa ny mpanao salama nge ka natsiaro mandrakariva nisaotra an'Andriamanitra noho ireo zava-tsoa nomeny azy. Satria hoy Davida hoe isaotra an' Jehovah lalandava aho a, hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ary isika kosa mba manao ahoana? Toa tsy mahay makasitraka mihitsy fa ny angataka lalandava. Ary zay nge no mahatonga ny soratra masy ilaza ny afatra hoe tsy mba nankalaza an'Andriamanitra na misaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary dia tonga maizina ny fonodonto. Tsy tsapanao fa mahery ve izany tenin'Andriamanitra izany ry havana? Nisy andrian-daha tatsinanana iray izay da nanjanaka lahy izay mipetraka lavitra azy, ary isaky ny fiandohan'ny taona dia antsotrahany ray ny vola fivelomana io zanany io. Amin'ny fotoan'io tokoa mantsy no tonga ao an-trevohitra ity zanany ity mba hamangy any rainy ary indrindra koa mba handray ny volany ilay fanomezana. Ary mandritra ny andro sisa rehetra amin'ny taona iny dia tsy hita mandalo mihitsy ary tsy henoheno mihitsy ity zanan'lahy ity. Na ray loha izany fihetsika izany ilay andrian-daka nanapa-kevitra fa omeny isam-bolana ny fivelomany ity zanany ity, ary nanomboka teo dia nahita ny zanany isam-bolana ity andrian-daha ray mpianakaviana ity. Na marina izany tantara izany ry havana, na sary fotsiny ihany dia mifono lesona lehibe ho antsika kristianina. Matetika tokoa mantsy dia tsy nijarain'Andriamanitra ny fitahiana izay omeny antsika, satria fantany loatra ny fitadiavantsika sy filatsika ny fanomezana io fitahiana io, fa tsy izy ilay mpanome no tena tiantsika ho hita sy hiaonana ary anatenantsika fisaorana. Etsy andaniny ihany koa dia tsy nijarainy io fanomezana io mba hitaizany ny finoantsika. Ary zava-misy ao amin'ny fiainantsika kristiana nge zany, firifiry tokoa ireo kristiana no itobasan'ny arena, itobasan'ny fahasoavana sy fahatsarana no indro fa tsy tantara intsony eo anivon'ny fiangonana. Tsy tazana intsony amin'ireny karaza fanompoana an'Andriamanitra sy amin'ireny fanaovana ny asany ireny. Firifiry tokoa ny kristiana no nahazo fanasitranana ka nampodin'Andriamanitra toy ireny voromahery ireny ny hery sy ny tanjaka, kanefa aiza ho aiza misy azy ireny afaka fotoana fohy. Ary na dia nijoro vavolombelo aza dia tsy notanterahany akory. Ary zay ngeny mahatonga ny Paoly nilaza tamin'ny bonin'ny Rômana araka ny voalaza antsika tery aloha tery fa na dia nahalala an'Andriamanitra ary izy tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika an'Andriamanitra na misaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany. Tsy nahay nankalaza an'Andriamanitra, tsy nahay nisaotra an'Andriamanitra.
ary na dia isika izay miaina izao vaty izao ve tsy mba marikiototra raha mandre an'izany zava-misy sy iainantsika kristiana izany, fa rehefa tojo amin'izay niriny tokoa raha olombelona dia lasa tsy hita taratra intsony. Ary na dia ny varavaram-piangonana azy tsy hitany intsony misy azy, fa maninona loatra re? Feno fireriahana ny vatany, feno avonavona ny fony, ka moa tsy manao tahaka amin'ny Farao izay milaza hoe tsy fantatr' Jehovah. Indro feno avonavona ny fanahiny, fa tsy mahitsy ny ao anatiny, hoy mpaminany ny Abakoka izay. Ary izay indrindra no antsoantso amintsika izao maraina izao ry havana, miantso atsika ny vatsy, miantso atsika ny afatra ny Tompo hoe tsarovy ve, tsarovy ilay mpanao anao, mankalaza azy isaora izy, fa zava-dehibe eo anatrehany zany fiverenanao zany. Anisan'izany ange le anankiray tamin'le jamby miandro tamin'ny Tompo hoe anisan'izany ange ireo boky ilay natsiaro ny verina tamin'i Jesosy, anio miantso anao ny Tompo. Andeha ry isika mba hindrana ny tenin'ny mpanao salamo hoe fa izay isaotra an' Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa raha mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra isika, na dia amin'ny zavatra iray iverintsika fa kely aza, ataovy ao an-tsaina fa efa voasoratran'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny fiainantsika izany fisaoran'izany. Fa hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra hoe misaora an' Jehovah Andriamanitrareo, ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an' Jehovah Andriamanitra ny razany, sady niondrika no ny ankohaka teo an'Andriamanitra. Andeha koa isika izay miaina izao vaty izao mba hiankohaka sy hisaotra an'ilay mpahary, ka ilaza hoe misaora an' Jehovah ary fanahiky eo, ary izay rehetra atao anatiko eo misaora ny anarany masina. Amen. Ivavaka Tompo. Dia raha Lazara voninahitra no andeha atolotra ianao ara Jesosy manoloana an'izany afatra sarobidy, atolotra ao anay izany mba tsy ho vavaka tia tena ka tsy mba malala manatotra fisaorana anao. Mazana tokoa mako izay olombelona dia tena miainao anatin'ny fitiavan-tena, nefa fomba fiteniny tokoa hoe ny vato ahitana soa ary soramenaka vao mainka ianao ilay Andriamanitra tianay, ilay mikarakara anay, maneho anay ny teninao isan'andro hoe zaho nge manana hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, no dia anehoana ny avonavona ka na dia isaotra anao ary tsy aloky ny vavanay. Toa manadino anao isan'andro izay rehefa tratra ny fireriana sy ny avonavim-panahy. Anio miantso anay ianao hitotianay aminao, atsiarovanay tokoa ny amin'ny zava-tsoa izay tsy tambo isaina atolotra ao anay ka isaoranay ianao. Na dia ny zavatra tsy araky ny eritreretinay ary, satria anao nefa niteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Anio ary raha hamakivaky ny tontolo andro izay dia ho ataonay ato anatin'ny saina sy ny fony iray manontolo zany isaotra anao zany Jesosy, isaotra amin'ny fony iray manontolo hankasitraka anao, hankalaza anao ary indrindra ame voninahitra anao. Reto vahoaka anao izay nangilatsofina niona taminao teto, mingavy anao hibitsio isan'andro san'andro izy, ampatsiahy foana Jesosy fa mila miverina aminao amin'ny alalan'ny fisaorana tanteraka. Ka raha misy tena voniny hiaraka aminao, hiaona aminao anaty mpisaoranao raisy Jesosy, ary indrindra raha miaraka amin'ny fanoloran-tenanay hanavao ny asanao indray. Dia misaotra Jesosy mankatelany amin'izay rehetra mbola hiveranao anay hatrany, ary mbola zaiko dia mbola vonina hanavao ny fanoloran-tenanay ka hisaotra anao mandrakizay. Ary dia tononao aminay tsirairay aby ary nitso-dranomasina Jesosy, ka hitenenanao aminay hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, raha hitenenay aminao isan'andro ry ampahanao ny fahasoavako. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ilay namonjaniany teo amin'ny hazo fijaliana ka natoy izao anay, firaisana ny fanahy masina izay mampiray anay tsirairay aby, mampiray anay aminao Jesosy, no hiasa atao anatinay ary hanamarina ny teninao aminay foana hoe aza matahotra fa zaho momba anareo mandrakariva
ambara-patonga fataperana izao tontolo izao. Mankasitraka fen'i Jesosy ary dia mametraka anao eo ambony seza fiandriananao, manolotra anao ny dera sy ny anjaran'ny voninahitra, fa ny fahatsarana sy ny fahamasinany ampianaro hitoetra ato anatinay tsirairay aby, entina hianompoana anao am-pifaliana. Dia mankasitraka Jesosy eo, amin'ny anaranao feo no ametrahana izany vavaka izany. Alleloia, amen. Dia miraso antsika menakavy havana samy tahiny Tompo, ary andeha hisaotra anazy mandrakariva isika.